Jesosy Kristy tompo ny aina aoka ny fitiavana ny alohavany zavatra rehetra ao anatsika mba ho tafatoetra mba ho tadiditsika isan'andro zay fitiavana zay isa-tsegonda isa-minitra isakin'izay mamindra dia eo anatsika ny fitiavana raha eo mampatsiahy ianao fa niteninao fa ny amin'ny zavatra rehetra zay ataonay dia tokony amin'ny fitiavana rehetra hoy ianao fa tsisy navahana tao anatin'izany na ny fomba fiaina na ny fomba fiteny na ny fomba famindra na ny fijery zany na ny fiaina dia mpitiavana avokoa mivavaka izay androany tompo mba ny fanainao masina izay efa nametraka an'izany fitiavana zany ato anatinay ampatsiahanay mandraka hariva fa izany fitiavana zany ny sarobidy melohan'ny zavatra rehetra ary ianao ny mbola mampatsiahanay ihany koa fa ny zavatra rehetra dia atao tahaka no anao mba ho fifaliana tafatoetra satria manana anao satria eo aminao satria ianao momba anay satria ny fanatrehanao ny eo amin'ny fiainanay mba ho tsaroanay ary mba tena ho tsapanay marina tokoa fa ampitiavana no ahatanterahanay toany amin'ny fanahy feno hery zay Andriamanitra mba hijoro sy hiaina ampiainana zany fitiavana zany amin'izay rehetra ataonay ho voninahitry ny anaranao mba ianao tokoa no iseho satria fitiavana ianao mba ianao no hita satria fitiavana ianao fa tsisy avy aminay ihany koa nefa tompo raha tanteraka an'izany fanony avy aminao ihany dedera sy laza voninahitra teo anao rery ihany ilay Andriamanitra fitiavana ilay Andriamanitra fiadanana ilay Andriamanitra mendrika no memboninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiaka mafipetsika ho an'Andriamanitra dia andraisantsika ihany koa ny teny manaraka ho fampahirizana fampahitsiana ho antsika mianakavy amen. Tao tiaka mafy ho an Jesosy dia manasanao azy toerana tompoko azafady hijanona ao anatin'izay fitiavana zay antsika fitiavana Jesosy Jaona toko 5:10 no ten'Andriamanitra velona atao anatiko amin'izao fotoana izao Jaona toko 5:7 fa 8 ary fa 9 alleluia. Rehefa mamaky an'io teny io tsika dia mijanona eo amin'ny 7 fotsiny dia lasa voatazona ny fifatoantsika hoe angatao zay tianareo na inona fa tonga aminareo zany lasa zay fotsiny aloha rehefa avy eo ianao mbola anao amen ihany fa aza maika aloha fa lasa eo amin'ilay hoe way angataka zany dia zay angatahako dia ho azoko fa aza maika aloha fa anao amen sy anao alleluia antsika rehefa avy eo Jaona toko 5:7 dia zao ny tenenin' Jesosy ny teny an'io raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko any ianao vao afaka mangataka na inona fa ho tonga aminareo inona hono no tonga aminareo izany dia 9 izany no ankalazana ny raiko zany le zavatra le tonga aminao no ankalazana an'Andriamanitra mba amoazanareo be dia toy izantsika ihany ka tonga mpianatro ianareo dia misy tenin'Andriamanitra zay ny tenenin' Jesosy Jaona 13 angambany izay hoe izao ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty dia toy izantsika eo amin'ny 7 azafady tompoko 7 dia zao voalaza hoe tahaka ny nitiavany ray no nitiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo averitsika vakina indray mpandeha amin'izay dia minoako fa efa mazava aminao sady minoako fa Andriamanitra hiresaka aminao anatin'izany teny izany zao voasoratra hoe raha miray amiko ianareo amin'ny teny vazaha izy dia hoe si vous demeurez en moi dia any amin'ny 7 demeurez dans mon amour si vous demeurez en moi vous demeurez dans mon amour tahaka ny nitiavany ray an Jesosy no nitiavan'i Jesosy atsika dia hitoerantsika eo amin'izay fitiavany ray an Jesosy sy nitiavan'i Jesosy atsika sy antsika amin'ity ny mpiarabelona amintsika rehetra raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany no ankalazana ny raiko mba amoazanareo be rehefa miresaka votsika dia inona no velona ao anatsika Galatiana toko 5:10 fa 2:20 sy 7:20 vokatry ny fanahy
ka ho tonga mpianatra anareo zao ny afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty mila mitoetra mila mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy izay nitiavan'i Jesosy ny ray izay nitiavan'ny ray an'i Jesosy ka nitiavan'i Jesosy atsika. Zay ny tenin'Andriamanitra velona atao anatiko amin'izao fotoana izao dia zay ny entiko zaraina amintsika tsirairay avy. Ny hoe vakio tsara io fa raha misy mpianatra zao eto ka manao dissertation na manao fanadihadiana lahatsoratra dia tena mazava be le teny raha miray amiko ianareo tsy le fiainam-bavaka ao tamin'ny maraina fa raha miray zany amin'izao fotoana hitenenako izao miray amin'i Jesosy ve dia le hoe miray dia azavain'i Jesosy eo ambany eo mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy mitoetra ao amin'ilay nitiavan'i Jesosy zany hoe tsy le communionako tamin'ny maraina fa za amin'izao fotoana hitenenako izao raha mivoaketsy aho zao tsy le communionako etsony ny entiko mivoaketsy azonareo fa amin'ny fotoana rehetra andehanako zany amin'ny fotoana rehetra hiainako dia mila miombona amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra tsy le communionako tamin'ny omaly tsy le fahafenoan'ny fanatatoamiko tamin'ny maly tsy le tamin'ny maraina fa amin'izao amin'le fotoana iresahako iny dia rehefa miray amin'i Jesosy tsika dia mazava loatra fa manao ny sitrapon'Andriamanitra manao izay mampahazo aina an'Andriamanitra dia rehefa manao izay mampahazo aina an'Andriamanitra tsika dia tsy maintsy misy tenin'Andriamanitra velona ao anatintsika dia iny tenin'Andriamanitra iny no mitondra ny fiainantsika ao anatin'ny journée dia rehefa marina ireo zavatra anankiroa hoe miray amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra io zany tsy hoe tamin'ny maraina na tamin'ny Pâques na tamin'ny Pentecôte na tamin'ny krismasy satria misy olona isaky ny krismasy miditra mivavaka makany am-piangonana fa amin'ny fotoana rehetra dia le tenin'Andriamanitra iny no mitarika ny vavakantsika rehefa miresaka amin'Andriamanitra tsika dia lasa conditionné na feran'le fiombonako amin'Andriamanitra satria misy teny raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia lasa le vavaka hoentiko eo anatrehan'Andriamanitra zany lasa le tenin'Andriamanitra no hoentiko eo anatrehan'Andriamanitra dia zany hoe foana ho azy avereny hoe foana ho azy le vavaka maniraka an'Andriamanitra amin'ny teren'ny filana satria tsy isy tenin'Andriamanitra mampirisika anao zany hoe mivavamba ho tonga miliardera sa misy aloha sao dia mibaiboliko no hafa fa tsisy fa ny tenin'Andriamanitra rehetra dia manomana antsika hiandro ny fiheviam-pampakatra daholy miresaka fahamasinana miresaka fahamonjena miresaka fahamarinana miresaka vokatry ny fanahy dia lasa ny vavakantsika zany tonga dia valian'Andriamanitra ho azy satria tenin'Andriamanitra tadidio misy ny atao hoe inona le izy soratra masina ao anatin'ny baiboly tsy soratra masina daholo io tsy tenin'Andriamanitra daholo fa misy devoly tenin'ny devoly misoratra ao misy avian'ny Solomona manokana misoratra ao misy hevitry Davida manokana misoratra ao fa misy ny teny aveny ambavan'Andriamanitra no soratanao zay irery ihany ny tenin'Andriamanitra fa ny ankoatran'izay no raketina ndrafitra amin'ny baiboly dia militsika tena hoe inona le tenin'i Jesosy mitoetra ao anatinao sao dia tenin'ny Solomona mivelona ao anatinao fa tsy tenin'i Jesosy dia miaraka amin'ny fanahy masina dia mety ny zavatra rehetrarehetra tonga dia ny fanahy masina midirige hoe zany mbola otrotran'izao zany dia ozy izy hoe rehefa mitoetra le teny ka hoentinao amam-bavaka le tenin'i Jesosy ho tonga fiainanao dia mazava be Jaona voalohany toko 5:4 sy 5:10 fa ho valian'Andriamanitra zay dia ho tonga fiainanao zay alleloia dia ny tanjona le vokatry ny fanahy rehefa mahazo aina eo amin'ny fiainanao zay ianao vao zanak'Andriamanitra amen zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia marina eo amintsika ny Romanina 8:19 milaza manao hoe ny voary rehetra dia miandry ka maniry fatratra ny fampisehoana Romanina 8:19 ny voary rehetra dia miandry ka maniry fatratra ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra ireo zanak'Andriamanitra dia ireo olona mamoaka ny vokatry ny fanahy ireo olona miaina taka ny fitiavana ny tiavany ray an'i Jesosy dia ny tiavan'i Jesosy dia zay ny tian'Andriamanitra hoentiko amin'ny fiainana andavanandro alleloia zany hoe tsy ilaina ange zany mivavaka an'le hoe Jesosy eo
ta io ty journéako androany ty fa reo zavatra rehetrarehetra reo na iny tomobily iny na iny bicyclette iny na io varavarana io dia miandry ny fampisehoana hoe aiza le mahazanak'Andriamanitra anao mivoaka ve le mahazanak'Andriamanitra anao zay fotsiny dia mety ny zavatra rehetrarehetra foana ny nofo a foana ny filan'ny nofo a foana ny fanerenan'i Jesosy a anangana ny Lazarosy amin'ny maty a sy amerina ny Lazarosy a ho salama tsara fa rehefa mivoaka mivokatry ny fanahy dia milamina ny zavatra rehetrarehetra aleloia mety hanampy antsika misy ten'Andriamanitra zay ao amin'ny satria efa tapitra ho tapitra sady ny anjarako a misy ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 mikasika an'izay hoe amin'ny fotoana rehetra zay amin'ny fotoana zay tenenako amin'ny fotoana zay etsehako dia miray amin'Andriamanitra ve a mety hanampy antsika Tesaloniana voalohany toko 5 andininy fa firy re izay 9 17 20 Tesaloniana voalohany toko 5 andiny fa 9 fa 17 ary fa 20 zao ny voasoratra mifaly mandrakariva za mifaly mandrakariva zany tsy hoe tamin'ny maraina ianao ny faly na tamin'ny maly ianao falifaly be fa zao ianao faly rehefa veo ianao faly rehefa kelikely ianao faly isa minitra ianao faly isa tsegondry ianao faly ao le fifalian'ny tompo ao ka ho velona anatinao tenin'Andriamanitra faharoa mivavah ka aza mitsahatra ireo zany tokony fiainantsika ireo olona mitsikitsiky olona feno fifaliana avy amin'ny fanahy masina vokatry ny fanahy zany fa mivokatry ny fanahy dia inona ny faharoa fitiavana fifaliana ao vokatry ny fanahy zanak'Andriamanitra ianao rehefa mivoaka ao anatinao ireo ao voalohany mifaly mandrakariva faharoa mivavaka tsy mitsahatra miresaka amin'Andriamanitra inona ny sitraponao Andriamanitra raha aiza ny tokony ho andehanako raha ohatra tokony hanao taratasy amin'ny fotoana amin'ny firy any tokony mandeha makany amin'le birao iza amin'reto olona reto raha efa nahazo validation ianao hoe akany amin'le birao iza amin'reto olona be da be reto ny tokony ho antoniko manontany an'Andriamanitra ianao dia mihaino ny fanamasina ianao dia rehefa mibitsika amin'ny fanamasina hoe ry na misy olona mandalo tampoka dia hoe iny atonina dia lasa ianao mandeha zany ny atao hoe olona miaraka amin'Andriamanitra tsy manao forcé tonga dia efa alina tonga dia eto raga amin'ny anaran'i Jesosy manaiky aza ampiasaina amin'ny zavatra tsisy dika ny anaran'i Jesosy fa aokontsika anaiky ho taria fanamasina amen manaiky fianarana nge zany fianarana fotsiny amen voalohany mifaly faharoa mivavaka miresaka amin'Andriamanitra manana fiainana miresaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny asa ianao Jesosy ahoana ny anaovako an'ity mety asa efa fanaonao andavanandro fa mety misy metody mbola tsy nampiasai niza mihitsy fa mifanamasina afaka mibitsika ao aminao hoe zao anaovana an'io dia gaga le olona le namorona an'le metody hoe fa ahoana ity metody ity mbola tsy hitako mihitsy nefa ohatra ny tsotra kely zany mifanamasina rehefa miconseiller anao tsy zavatra compliqué be fa zavatra azo raisina fa tsy sokafany amin'ny olona rehetrarehetra fa amin'ny olona zay misokatra amin'ny any ary farany zavatra afaka atao amin'ny fotoana rehetra ary ankasitran'Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra ireo dia fiainan'i Jesosy ireo Jesosy mifaly amin'ny fotoana rehetra mivavaka amin'ny fotoana rehetra ary manana fiainam-pisaorana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra mila tonga fiainanao zany amen tandremo ny fiombonana fa titon'ity 2 minitra farany dia voalaza fa Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny fiarahana amintsika amin'ny andavanandrom-piainantsika tsy tamin'ny maraina sy rariva fa rehefa zao dia mahazo aina ave Andriamanitra miaraka amiko izay zany ny fanontaniana tokony mipetraka isa minitra isa segondra rehefa mandeha tsy amin'ny tohatra raha misy olona tonga miresaka amiko raha misy olona andeha hiresahako mampahazo aina an'Andriamanitra ve ny zavatra ho resahako aminy mampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra ve ny hira henoko mampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra ve io zavatra jereko amin'ny écran io mampahazo aina ve fa mila tonga fiainantsika ny manontany sy miresaka amin'Andriamanitra dia baly izy eo amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao amen rehefa zavatra tsy tian'Andriamanitra dia aza atao rehefa zavatra mampahazo aina an'Andriamanitra dia zany azakazana aleloia aza zatra mandeha kidona fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe disiplineo ny fiainanao mametra disiplinina ny fiainana asio disipline io fa mahafinaritra be miaraka amin'i Jesosy misy zavatra tsy ho takatry ny vavakao fa ozy izy hoe na dia mbola tsy mangataka renao satria tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia Andriamanitra no manome an'izany hoe ho amin'ny fiainanao amen aoka tsika tsy hitady hoe ho tsara fihavanana amin'ny olona rehetrarehetra raha vao tsy elohava amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra zany dia fahatafy tohinana miandry
Alleloia. Efa nataoko azao izy nefa za mbola roany ihany. Satria anao tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra fa mitady havana amin'olona. Fa mielohan'ny rehetrarehetra ataovy azo antoka fa miombona. Miombona ho afa tsy hoe niombona tamin'Andriamanitra. Samy hafa izany a. Misy olona niombona tamin'Andriamanitra tamin'ny maraina fa izao izy tsy miombona intsony. Fa tsika tsirairay avy reto manomboka androany amin'ny fotoana rehetrarehetra dia témoin de Jésus fa tsy témoin de Jéhovah. Alléluia. Jesosy rery tsy inona ny vavolombelon'i Jehovah dia tsika vavolombelon'i Jesosy amin'ny fiainantsika mitsangana ianao dia andaontsika hivavaka Jesosy ho saro-piaro ny amin'ny fiombonako aminao ny amin'ny firaisako aminao ity ny olona rehetrarehetra hifankatia amin'ny olona rehetrarehetra tahaka izay nitiavanao ahy Jesosy tsy nitsara ianao tsy nanameloka ianao fa nanokatra fitiavana foana ataovy tonga fiainako ny fiainam-pifaliana ataovy tonga fiainako ny mivavaka miresaka aminao amin'ny fotoana rehetra ary ataovy tonga fiainako Jesosy ny manana fisaorana misaotra an'Andriamanitra oka mivokatry ny fanahy hitobaka ato anatiko ary hivoaka amin'ny alalako mba hahafahan'ny olona rehetra mahita anao eto amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra ray fa efa nieno anay ianao ary misaotra ny avalim-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Mazao toerana tompoka. Mazao toerana. Mbola jerevantsika indray ny ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Ireo pastera teo aloha moa efa nirabanao daholo dia tonga dia tohizina ny teny. 2 Corinthiens 13:14 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Ny hamantarana an' Jesosy dia fahasoavana, ny hamantarana ny ray dia fitiavana ary ny hamantarana ny fanamasina dia communion. Raha manana ny fanamasina zay ianao ka tsy miaina fiombonana dia diso anjara amin'le tena nentina ny fanamasina. Ary raha miaraka amin'Andriamanitra ianao ka tsy mahafantatra ny fitiavany dia tena diso anjara ianao tsy mifankahita amin'le nentin'Andriamanitra. Ary raha toa ka mpanaradian'i Jesosy ianao ka tsy misitraka amin'ny fahasoavany ary tsy mahafantatra ny asaribidin'ny fahasoavany sy ny fitandremanao manoloana amin'ny fahasoavany dia diso anjara ianao amin'izay nataon'i Jesosy. Averiko io teny io dia miara-mamaky tsika ireo isa roa telo anaran'i Jesosy ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Amen. Isika dia natao hisitraka ny fahasoavan'i Jesosy satria io fahasoavana io ny voalazan'i Jesosy eo amin'ny 2 Corinthiens 12:9 eo aloha kely ao zao ny teneniny amin'ny anaran'i Jesosy ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena ko mainka sitrako ny rehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Zavatra tenenin'i Jesosy zavatra vitany ampatsiahiviny ianao fa ampy ho anao. Ny dikany hoe fahasoavana dia ny zavatra nataon'i Jesosy dia vokatr'izay ianao no misitraka an'ilay izy. Izy maty antoka fa ianao no mahita tombony. Zay no atao hoe fahasoavana. Tsy midika zany ny fahasoavana hoe mety ianao fa zavatra novitain'i Jesosy isitrahanao, raisinao maimaim-poana. Ampoanao zany ny cadeau maimaim-poana vitan'i Jesosy tamin'izay niaretany. Zay mahatonga ireo zavatra anankitelo ireo important be. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra ray ianao dia tokony mahita ny fitiavany naniraka ny zanany. Raha misy ny tianao dia Andriamanitra. Raha problema mpitiavana noentinao eto androany tsy hivavaka ao an'ilay olona tsy mety tianao zay fa hivavaka ao anao mba hisokatra ny ao anatinao fa raha misy ny tianao tsy olona fa Andriamanitra. Ary ny olona inona hoe tsika mambavaka raha afaka hiova hevitra amin'ny fotoana izay hitiavany azy fa misy anankiray zay tsy hiova hevitra misy ny amin'ny fitiavany ianao Jesosy avy Nazareta no anarany. Tokony ho afaka amin'ny areti-pitiavana daholo zany izay tena mifanena amin'ny ray satria izy rehefa tianao
teo izy Jesosy hoe tianao hatramin'ny farany ary ny fitiavana ianao tsy hoe samba ny voahitany ianao vao tianao fa ianao efa tiany melohany fanorenana an'izao tontolo izao. Trandray ohatra manaytaitra tamin'ireny Saint Valentin reny hoe fa zaho vinana efa tianao tamin'ny ano hitako tamin'ny tsika nianatra tamin'ireny ve? Ny an'Andriamanitra talohany nanorenana an'izao tontolo izao dia efa tianao izy. Tenenino akaikinao Andriamanitra tianao hoe a izy ny tianao hatramin'ny voalohany hoe a dia izy ny tianao hatramin'ny farany hoe. Zay mahatonga antsika tsy afaka miainga manao na inona raha tsy mifanena amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny sesy teo ilay teny na inona ataonareo izy dia maninona ataovy amin'ny fitiavana. Miasa ianao miasa amin'ny fitiavana. Chômeur ianao ataovy amin'ny fitiavana ny chômazonao. Atreo am-pitiavana ny journée anao na ohatrany tsy misy ninina za dia rehefa mihetsika ianao manao zavatra, miteny zavatra, misaina zavatra, mandeha manatanteraka zavatra anankiray dia ataovy amin'ny fitiavana. Ny fitiavana moa dia voafintany hoe aza miandry valiny. Ny amantarana an' Jesosy dia fahasoavana ny resantsika teo ampoanao ny fahasoavako hoy ny tompo Jakoba 4:6 naran'i Jesosy nefa manome fahasoavana bebe koa izy ka hoy izy Andriamanitra manohatra mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Voarainao ilay fahasoavana fa rehefa manetry tena kosa ianao dia mandray fahasoavana bebe kokoa. Raha miaraka amin'i Jesosy ianao ka tsy misitraka fahasoavana dia maty antoka. Raha miaraka amin'i Jesosy ianao ka manararoatra n'ilay fahasoavana amin'ny fiheverana hoe efa gratuit ilay izy ka afaka manao izay tiako dia mbola maty antoka koa ianao. Zany hoe mila mitandrina ianao fa izay mitranga tsy midika hoe mety ianao fa Andriamanitra mamindra fo eo amin'ny fiainanao. Tokony maika hampifantoka anao amin'Andriamanitra izy moa ny anomenao zavatra mamempoana amin'izao vaninandro sy vanim-potoana efa sarotra sy maizina izao. Jesosy mivaliny. Ary izay mahatonga antsika tsy miankina amin'ny moyen. Misy révélation mba voaraiky kely izay dia voazaraiko nareo vetivety kely fa kely sisa amin'ny fotoana izy dia pastera teo izay. Kely sisa amin'ny fotoana dia lasa izao. Ny business na ny orinasa na ny asa mety hanananao ataoko amin'ny teny English azafady mety efa alleluia. The business is not the power of possibilities. Tsy hoe hanangana orinasa ianao mba hitombo ny fahafahanao manao zavatra. Tsy hoe mangataka asa ianao mba hahafahanareo menakavy miaina tsaratsara kokoa. Tsia miombona tsara amin'i Jesosy ianao tsy midika indray zany hoe tsy asantsika menakavy fa tsy any amin'ilay asa no afeno anao sy ahampy anao. Vao eo vao mivakina hoe ampy anao fahasoavako hoe. Dikan'izay Andriamanitra ataovy mahita asa misy karama mahampy aho. Toy izy Andriamanitra hoe ampy anao ny karamako any fahasoavako. Teneno akaikinao fahasoavan'i Jesosy no ampy anao hoe fa tsy izay andrasanao tsy mety tonga hoe. Dia misy tao ianao misaina Andriamanitra raha za no mena orinasa mandeha mitombo ny vola miditra atao paosiko melehibe ny paosiko rehefa te hividy kiraro dia mba tsy le kiraro le copie be oririka fa mba le d'origine avy any Paris. Toy tompo kiraro d'origine avy any Paris zany ilainao aleo fa ampitondraiko olona ianao dia mahazo kiraro fa tsy voatery miakatra karamanao. Toa tsisy memenareo hitanareo amin'izay ve le izy tsy voatery any amin'le kajinao ny atanteraka an'le fahafampomety mba hiandrasanao an'Andriamanitra. Fa raha toka zay no mahatonga anao angataka an'izay dia ho dingan'Andriamanitra le zavatra eritreretinao fa tonga dia ataony tonga eo aminao le izy.
pasteur tena misainy zay fa mety vity crafteur fa ho alefa mianatra any an-dafy mantsy ny ankizy toy ny tompo hoe ho alefako mianatra any izy aza mana fa za tsy ame crafteur de rehefa tena dinina reto le izy de aika Andriamanitra afaka manao zay tiany Andriamanitra afaka manao ny rehetra Andriamanitra afaka anao mihoatra fa tsy voatery hoe ampiakarina ny vola miditra ao am-posinao miombona tsara amin'i Jesosy mba azo aina Andriamanitra afaka hikarakaranao any amin'le tsy vitanao tandremo diso ny vision anao hoe tena mifofotra miasa mpitiavana ato amin'ity orinasy ity fa ndray androany ho lasa lehibe ato mba sitrany ahay mitombo ny vola miditra eo ampelantananay mba hampiadana ny ankona koa toy izy Andriamanitra ny ankonanao afaka hampiadaniko na eo amin'io plasy io foana ary ianao ka tsy miakatra mihitsy misy olona zao mitsoka be ny finoany satria raha nytiny mahazo promotion aloha de zay vao miova afaka ataon'Andriamanitra zany na tsisy promotion aza manenjika promotion manenje communion tena ilaiko pasteur tena miady rery mihitsy fa raha zao tonga mivady de hiadana toy zao tompo ampiadaniko ianao na tsisy vady ary te azo zanaka toy zao tompo omeko vady ianao de amizay mahazo zanaka ndre tsara amintsika ny tompo farany ny zavatra entin'ny fanamasina de communion hitatsika io amin'le vakitsika tao ny fitiavana de nentin'Andriamanitra ray nasehony ny fahasoavana de nentin' Jesosy isitrahanao ary ny communion de ny fahafahanao miombona sy miray amin'Andriamanitra anankiroa ngama tena resaka momba le communion ianao mampitombo ny fotoam-pifampiresahanao amin'Andriamanitra ianao mifampiresaka matetika amin'Andriamanitra ao le mifampiresaka matetika eto zany tsy voatery le hoe mety misy le hoe sady manao zavatra ianao no miresaka aminy fa ny tena tsara indrindra le tsy manao ninina mihitsy ianao fa tena miresaka aminy irery le faharoa de ny fahafahanao mampitombo lanja omenao lanja mihoatra ny fisiny mihoatra noho ny zavatra rehetra sy mihoatra noho ny fisinao mihitsy zay voafetra considéreo Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy ao anatinao nampanantenanao fa tsy amelanao irery ary tsy amelanao ho kambo ty zay anankiroa zay ny tena resako raha be dehibe koa izy de tsisy tadidy akory zay anankiroa zay mampitombo fampiresahana amin'Andriamanitra avereny hoe manomboka androany mifampiresaka amin'Andriamanitra mandrakariva matetika foana faharoa mameriny ianao faharoa omeko lanja ny fisiny mihoatra noho ny zavatra andrasako omeko lanja izy eo amin'ny fiainako mihoatra noho ny fahagagana amen anampy be dehibe anao tsy hiverin-dalana mandrakizay ny fahafahanao mifantoka amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra de le izy zany pasteur ny any aminy dolo zay de tsisy ninona tsony zany mitranga ve rehefa tena ny aminy fonao ataony manaraka ho azy le ambony tady tsy ampifantoka anao any aminy rehefa ny aminy foana fonao de ataony manaraka anao am'izay le motrany nanakatsakana anao tsy ho any aminy ho ataony io nefa koa raha mbola tsy ataony ary io aza vela hiala aminy ny fonao amen mitsangana miazava ndosika hivavaka fa tonga aminao fahazavan'i Kristy ao fontaninao tenen'Andriamanitra tompo makivaky ny tontolo andro indray androany miaraka aminao reo teny rehetra zay napetraka teny ambavany mpanomponao mitondra mifoka eto anatrehanao mba tsy ho mora adino izy reny iza mihitsy tsy tokony ho mora manadino ny teny zay nomenao fa hoetiko eto anatrehanao ny foko sy ny fiainam-panahiko mba hiaina izy reny ampianaro aray amin'ny anaran'i Jesosy
tsy hijery zay mitranga ary tsy hitady vahaolana fa hibanjina sy hijery ianao. Ampianaro zay Jesosy tena ahiditra hiaina anatin'ilay communion, atonga anay ampitombo ny fifampiresanay aminao matetika, ary atonga anay ahay anome lanja ny fisinao a mihoatra no fiasanao sy ny zavatra mety ho andrasanay a avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, amen. Mahazo toerana vetivety a avetrany dia anao fanatritsika fotoanantsika rapitso sekolim-panasitranana. Ataovy misy hetaheta vaovao anatinao a, hetaheta ny fanatrehan'Andriamanitra. Vokisan'Andriamanitra zay nona sy mangetaheta ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary biankotsika mbola manana sekoly eto a, dia tongava amin'ny hetaheta fa eto Andriamanitra afaka hitanao a, afaka hitany tokantranonao a, afaka hitany fiainam-panahinao. Dia zomariva amin'ny efatra etsy amin'ny trampokon'olona fotoana ny fanotronana ataovy présent ianao a, aza miandry orana tsy latsaka. Alleloia. Fa vitan'Andriamanitra mandatsakorana eo aminao rery. Misy miaino ve? Dia manaraka anao ny oran'ina mba tonga anao amin'ny trampokon'olona amantaranao hoe aza vela isy asakana ny etaetanao a, tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sapotsy maraina communion a miomana tsaritsika sady handray ny teny a no hiaina izany. Natsika hitsangana dia handray ny tsodrano ary a zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy a fa ho marina amintsika araka ny teny zay voaray teo. Fitiavan'Andriamanitra ray a, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo a, ary ny communion amin'ny fiombonana amin'ny firaisana avy amin'ny fanahy masina ho eo aminao. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy a, raha makivaky ny journée vaovao ianao, amakivaky ny herinandro ty vaovao, olona feno communion ianao eo. Tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra ny fifantohanao, tanteraka ny fiombonanao amin'ny Tompo ary mahita fa misy farisina sy zotim-po vaovao be any anatinao a, atonga anao ho tia vavaka, tia miresaka amin'Andriamanitra, tia manao zay tian'Andriamanitra, tia manao ny sitrapon'Andriamanitra, tia mamoaka ny toetran'Andriamanitra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa tanteraka aminao ny fampandresen'Andriamanitra anao amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy a, amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo a, amen dia amen. Tany Jesosy tolotopoko.